atolotry ny orange. Tantara zapare miainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange Madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange Madagasikara, saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ny talenta dia fanomezana avy amin'ilay nahary, nomeny maimaim-poana, saingy mila tosika fanatsarana raha tiana hivoatra, no mila tosika fampahafantarana ihany koa raha tiana hiely. Nofinofiny linafony fahakely, izay tovavy ao mangely toliara, no lasa mpanakanto malaza. Nisokatra ho azy tokoa ny varavarana tamin'ny alalan'ny hetsika vakokara no karakarain'ny Alliance Française ao Toliara sy ny Orange Madagasikara. Lina no anarako, 20 taona, mipetraka eto amin'ny tanàna ny mangely Toliara. Tovavy ny arivo izany hoe tsy avedy Toliara ny fiavianay fa noho i mama no nahatonga anay nifindramony eto no ny antony tsy voatery ampahafantariko anao angambe, fa raha tovavy fony tany Antananarivo dia efa renim-pianakaviana kosa izao mipetraka eto mangely izao, satria dia efa mananjanaka iray ankehitriny. Raha mahaliana anao ny tantarako dia etsy ianao, asaiko anongelan-tsofina hatramin'ny farany. Salakao rawene, salakao famatautse, salakao rawene, salakao famatautse te huli famangitange mangenge tilakumale, salakao rawene, salakao famatautse te Nofinofiko hatramin'ny fahakely izany mba ho lasa mpanakanto malaza aty amin'ny faritra Toliara. Mitety faritra maro hatrany Antananarivo any, miseho tele isan'andro mihira tsy mandiha. Hitako eto ery mama sy Lena kely zanako faly ery mijery amin'ny tele. Ary za kosa amin'izay fotoana izay tsy sasatry ny mandefa vola aty amin'izy mianaka hanatsarany ny fiainany. Saingy dia hijanona ho nofinofo fotsiny ihany izany. Aiza ho aiza amin'izao fiainana eto mangely Toliara izao no hatanterahany izany. Hoay, aleo aloha mandeha amin'izay fa kay moa lany tanteraka mihitsy ny rano ampiasaina ao an-trano ao ka ty amiko ty no andrasana. Sao lazay ny olona daladala kely eto koa mandiha irery eto. Mihira mafy moa iny efa mahazatra ny olona izay mahafantatra. Ela mihitsy ingana Rosandry Linahy Efa ty arery mama. Zato efa sasa miandro rano anaovana rano mafana manana kibo amin'ny anoanana. Variana ny resaka tamin'izay hita indray izay ianao. Tany aza tsy eto fa lasa any amin'ny vilany. Maninona ny zanako hoe maninona ho Lena kely ory mama? Noana izy io tsy misy ampikambo mofontsony eny foana. Ao ary ao fa hitrosa bageda endasina ho anao ery amin'ny trigaby avy eo fa mangina izany zanako izany. Mangina. Dia aiza indray ny vola ahafahanao manefa ny trosan'olona? Sa hiandrehetra ny daniana manao lava eto? Mama kosa ka manontany ihany ako. Mahamenatra nge izy ty rehefa matetika loatra kosa ry Linahy misy asa kely ataoko rahampitso. Asiany zandry Linahy. Misy torista maromaro tonga indray ery amin'ny hotely tsara vintana dia anotra olona eny fa mila mpanao masazy maromaro ny zareo. Za sy Maheva ary Brigitte no eny. Firy izany? Ary efa mihitsy ka rehefa mandehandeha manao fitsidihana ny tanàna eto mangely Toliara ary zareo. Ay kosa everiko maraina be tolendray mandeha iny indray ka hoe isy azy indray Lena kely tsy ahitanao rehefa tahitriny. Ivoaka kely aka an'izay bageda ny Lena izay aloha mama dia sady akatrondro friry ataontsika laoka hariva koa. Miaraka lohako rahampitso daholo izany rehefa avy manoatra fa aza mivandraka be eo mamy. Ndao ariko.
ty hombagne fiaignan'eo fa miharate manao soandaty reo le mahazo tsiny manao raty re moafaraty izay kaya fa efa hariva mihitsy izany da ny vao tonga ho maly iny efa maizina mihitsy ka ina ao ny vaovao any amin'ny vilany zahay ty dia eto an-tanàna ihany fa tsy afa-manotrako no hoanina aza manahirana maika ny firehekarana any nitondra vaovao anao mihitsy inao izany tany nandalo tao amin'ny alliance française ho aza dia misy an'ity zavatra ity hitako tao ay izany fa tsy misy ninona akory azy eny aminao sany anaty paosy ty resaka olona zaiko manaraka ity fa tsy hoe zavatra inona akory hitany koa izany ka lazao ary hoe ty izy mikarakara hetsika vako kara ny alliance française miaraka amin'ny orange Madagasikara ary ireo izay mana-talenta rehetra eto amin'ny faritra amin'ny hira sy dia no antsoina hisoratra anarana amin'izany dia tsy mila fanazavana be intsony izany fa ataovy ny fisoratana anarana dia tsy azonao kosa ve ny tiako tenenina amin'izany zavy fa misy olo-kafe resako anga io raha tsy ianao ry lina inona ny ataoko andry tany orlina anananao ny feo tsisy tsy mahalala an'izany ny eto an-tanàna tsisy tsy mahafantatra ny feo mangalina zay tsy takona fenina ary matoa tsy takona fenina dia satria efa voajanahary ao anatinao na ny feo manga na ny fitiavana mozika fa zarery moa aminao no manana an'izany talenta izany etoliara tsy hainao rery tokoa saingy azoko antoka fa tsy ho ambaka ny hafa ianao tsy misy tsy miaky ny fahaizanao mihira nge ny eto an-tanàny sady somba varavarana hisokatra ho anao izany mivereny eto mangily fa lasa lavitra ay zary zany sainao izany eto ihany aka fa na ny saran-dalana ekarako any amin'ny vila aza nge ho tsy misy araka ny lazaiko anao teo manotra olona ihany arariva saingy efa voatokana atao sakafo izay vola azoko any aza manahy ianao fa eto mangily ihany no ataon'izy ireo ny fisoratana anarana sy ny fifatenana voalohany misaotra tania ahoana sy ahoana avy ary ny andinindininy raha tsy maika lina dia ndao hiaraka hivily kely eny an-trano vetivety fa noraisiko antsoratra ny mombamomba n'le vako kara amin'ny firenao izany no manangy ary lina tsy zarery fa hiaraka amiko anoana amin'ny fiatrehana an'ilay fifaninanana ihany koa danika dia tena tsara namana loatra ianao ry lina amin'iny daniny ka mariny izany tokory mama izy ho no namporisika ka vonina ny anoana tanteraka hono izy amin'ny lafiny rehetra za koa moa sady sarosarokenatra izay ihany no sary tahotra mifatoa tsara lina aza be eritreritra ny aminay mianaka ty mangily fa izahako tsy tiana araka izay azo atao ny volato iza ny mahita raha tafiditra amin'izany vakokarakarakarain'ny alliance française sy ny orange izany tokoa ianao tena tsy nampoiziko voaray amin'ilay vakokara no karakarain'ny alliance française sy ny orange Madagasikara maromaro ihany enefa ireny mpifaninany ireny ary azoko lazaina nanana ny maha izy azy tsirairay avokoa ary dia isan'ny tafiditra ao anatiny andray izany hafaliako mila miakatra ny toliary izay manaraka ny fiofanana amin'ny fanatsarana ny talenta dia mety ho inavy ireny atao amin'izany liana be sahady falery danifa nody venty ny rano natsakaina ho falery koa izao mama mandre an'izany vaovao izany sady hoe nitohana daholo ny firesin'ny formation rehetra any tsara ery ireo zany nareo ireo no voaray tamin'ity vakokara ny karakarain'ny alliance française sy ny orange ty toerany ity moa dia ivitoeran'ny zavakanto izay natao indrindra ny mezan-danja ny talenta
sy sehatra ho an'ny zavakanto eto amin'ny faritry Toliara. Omena fiofanana ary nareo ahafahanareo manatsara ny talenta izay efa ao anatinareo. Tena manan'izany nareo matovy afantina. Omena torolalana ihany koa nareo ny amin'ny fisehonan-tsehatra satria mpanakanto nareo manomboko izao. Tsy maintsy iseho vahoaka kanefa tsy mora izany manatrika mason'olona marobe izany no mbola tsy mahazatra nareo rahateo. Ka izany indrindra no hitarihana lalana nareo. Ankoatr'izay fiofanana ara-javakanto izay dia sady omena cours de français maimaimpona ihany koa nareo. Fa tena manana feo miavaka ianao ary ho lasa lavitra Lina. Misaotra coach. Dia reny fanazarana ara-peo efa nomenanareo reny toy izy foana. Satria arakaraka ny kolokoloan'io feo io no vao maika mampahamiratra azy ka ampisongadina azy. Ary rehefa izay no miseho dia mazava ho azy fa ho voarainy ny publika avy hatrany. Tsikarotro kely tokoa manana tika ianao rehefa miantsehatra. Tsikarotro izany tamintsika nanao andrana tsehatra omaly. Inona izany coach? Mazava ho azy fa ianao tsy atsikarotro izany amin'ny tenanao akory. Asa matahotra angamba ianao na menatra dia somary manana fahazaran-dratsy kely misaforona foana rehefa eo an-tsehatra mandray fitenenana voalohany manatrika amin'ny publika iny. Izany ve coach? Manana ho afatoka isa-tena. Aza lefa mijavatra mihiba amin'ny fisainana. Hihaino, ankafizo ny fotoana iarahana amin'ireo mpijery. Aza ifatohana be hoe fampisehoany ity. Fa atovytoy hoe fiarahana manokana mahafinaritra amin'ireo mpankafy anao. Ary atovytoy ny miresaka na ny masonao mitopy any amin'izy ireo tsirairay aza. Misaotra indrindra coach. Reny teknika fitaizana feo nomenanareo reny atovy isan'andro mihitsy. Enina efa tsy ato amin'ny santra intsony aza. Voaray coach. Fa efa fotoana nody ambavavoa tokoa aloha tsika io fa atao amin'izay monjy ireo ankizy. Oay, fa misy ira voasoratra izay tokoa coach. No ezahako nampanarahana an'ireo taridalana nomenao tao anaty fiofanana trano fa tiako raha mba asianao maso kely. Sady? Ka etan-ketany raha teo koa moa dia miakatra ho azy ny aingam-panahy coach. Toa mbola tsy tonga saina izany afa toy ny manonofo hoe voaray tamin'ity hetsika vako karano karakarain'ny Alliance Française sy ny Orange Madagascar ity. Nampiantso manokana ianao coach? Eny Lina, satria manam-baovao lehibe ho lazainanao Vaovao? Misy inona coach? Vaovao tsara sa vaovao ratsy? Inona ny tianao ho zaraiko aminao? Vaovao tsara sa vaovao ratsy? Coach kosa aza manao izay mampitaintaina. Sao mba voatsoakan-daharana sanatria? Fa nahoana ianao no voatsoakan-daharana? Tsy haiko, tsy fantatro. Ka ny antony ary izany tsy fantatrao akory. Vaovao afinaritra anao no lazaiko eto Lina. Inona izany coach? Manomana hetsika ny ato amin'ny Alliance Française amin'izao. Hetsika vakokara. Efa fanaonay matetika moa izany izy io fa ny mpanakanto no miovaova. Mpanakanto malaza tena be mpankafy no entsehatra amin'io fotoana io. Ary ianao no voasa manokana entsehatra miaraka aminy. Iza ilay mpanakanto coach? Andrekiakio manofy ahy manofy iansehatra iaraka amin'iny mpanakanto iny. Mpanakanto tena malaza efa manana ny maha izy azy. Efa maro mpankafy ary isany mankafy azy mihitsy tsika tsy manofy ahy fa tena izy. Manomboka miaina tsy kelikely ny nofoko hatramin'ny fony mbola tany Antananarivo eny, fony fahazaza mihitsy aza. Izay ny tena marina. Misaotra anao zanahary. Lina,
Fa nanenina tena nanonofo ratsy a sanatria misy mahazo azy ve any nanonofy azy ny tomany be ny gogogogo toy ny zazakely a ny hika mafy mihitsy afa narary loatra koa ny foko nahita azy ny tomany be ndre ty zavikeliko ny lavaniny be koa izy androany fa efa tena malahelo loatra andreniny angamba fa misy enina ary any ary lasa iza tokoa ary danie nitaditady azy aho maly sompa manam-baovao momban'ny linahy izy fa tena tsy hitako nandalondalo mihitsy izy a enganyeka noho ny alahelonay mianaka be loatra fotsiny noaton'izao. Manao ahoana ny fahavonona liana J-2 tsika izao vonina koatra tena vonina tsara hitako eto mihitsy karazan'olona mora manana fatiko isa-tena ianao raha ny fijeriko anao sy ny zava-pitanao hatreto ary tsy sarotra manosika karazan'olona toy izany no mora mamiratra raha teo tadidio izay teniko izay ataoko amin'ny hany tanora ankehitriny hoe tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao mahita lazaina mihitsy ianao koatra tadidy tsara ve nitory lalana miresaka sakafo nomena tao anatin'ny fiofanana aloha efa hatramin'nomaly any nanaja tsara an'izay koatra tsy mihinana zavatra matavy be na hoe be menaka tsy mihinana zava-pisotro misy gaz produit laitier a ny sakafo raha teo totsy be episy loatra moa araka ireny raha mihinana ato ireny satria dia mila soroana ihany koa izay resaka episy izay misotro rano mafana matetika ary alohan'io seo io a dia mba handray zava-pisotro misy alkôla kely monjy kely monja fa tsy manararoatra matoko ianao koatra fa tsy karazan'izany a matoky ianao aliana miroso mankany amin'ny fahatanterahany nofinofoko hatrany a misaotra ny alliance française sy ny orange napisy mihetsika vakokara manome fampianarana ny teny frantsay ihany koa fa tena ilaina tena surprise be tamiko ny fanotronanao adany a misaotra tena surprise be tamiko koa ny fandraisanao anjara tamin'iny hetsika iny ary vao maika tena surprise tamiko ny zavatra nataonao lasa mpanakanto tokoa ty le namako be orakoraka nge zany ny en'ny olona vao nanomboka ny hira kelikely ianao babo ny feonao sahady mipijery lina tena faly ny aminao a hitako daholo ireny sofa efa tsara fiomanana fa saika ny voraka kely teo ampahitana sy fandrenesana n'izany rehetra izany tonga dia tadidiko tampoka ny afatry koatra hoe hihaino ankafizo ny fotoana iarahana amin'ireo mpijery aza hifantohana be hoe fampisehony ity fa ataovy tony hoe fiarahana manokana mahafinaritra amin'ireo mpankafianao ary ataovy tony miresaka na ny masonao mitompy any amin'izy ireo tsirairay aza nanjary nahazo hery be avy teo ary tsy tsaroko akory hoe ety ambony sehatra nge za aty fa tena nankafy tanteraka teo ampihirana ary satria ianao nankafy dia mora tamin'ny mpijery ny tafiditra tao anatin'ny kantonao ary nankafy sahady ihany koa fa ahoana tokoa aloha nahalalanao fa handray anjara amin'iny fampisehoana iny ahy niakatra kely taty amin'ny vilona dia saika andalo aho hoe hitsidika anao kantsy tonga dia ny afisy mampahafantatra ny fisian'iny fampisehoana iny no hitako nalaiko ny andinindiny dia hoy aho hoe tsara kokoa raha tsy miona fa tonga dia amin'io hetsika io ary tsy ampozina izay hoy ah tokoa moa fa hono adany mba nahitahita azy mianaka ve ianao tany an-tanàna tany manahoana ry zareo ao saika izay telo mianaka mihitsy no avy anotrona anao sainge manavinavy kely lena aho reradreraka ny taiza ihany koa mamanareo ka nahakaina fa tena faly aoko izany izy nampitako ny vaovao a ndry bolobe ny sisy santatra mbavarano ihany iny mama ny zanako avy aty amin'ny mama
tonga sosy zanako. Misaotra mama. Ino ny ty ranomasy ty Ranomasym-pifaliana io mama. Faly fa tafahoana soa aminareo indray eto mangily. No faly aoka izany fa tody amin'ny tanjona ny riko a. Eny anaka, tena faly koa nandreny vaovao rehetra tamin'ny Danie. Tena tsy nampoisiko ange. Tena hoe tsy nanampo ho tonga amin'izany faniriana zany mihitsy a. Fa ankoatra ny fisaorako ny zanahary dia ianao koa ny tena tolorako izany mitafitafy Danie a. Tany aminao ny fanalahidiny isokafany lalana rehetra. Tany amin'ny zareo Alliance Française ya Toliara sy ny Orange Madagasikara hoe. Eny marina daholo izany. Saingy tsy nahalala ny fisiny ny vakokara ny karakarain'ny Alliance Française sy ny Orange iny raha tsy ianao. Ianao no nandresy lahatra handray anjara. Ianao no nanohana tamin'ny lafiny rehetra ka nahatrarako ny tanjoko ankehitriny. Izany mihitsy. Hitanareo, mila mahay manararoatra rehefa misy ny tranga fanararoatra toy ireny. Opportunité hoy ny frantsay izay. Zay indrindra.